Socavitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella. Pour votre formation après le bac, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo. Socavitre, magasin Baolay, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo, Anulchuanao ni Vavao. Socavitre en Outapénac. Menuiserie en aluminium. Rideaux métalliques. Volets roulants. Vitres. Tôle. Socavitre en Outapénac. 020 22 682 28 033 11 256 63. Socavitre en Outapénac. Très sincèrement à votre service. Ny hazo ny vaniko lakana, ny tanin'andriny ny tsara. Ny orinasa Madagascar Évolution Immobilier dia vonina anome fahafapo hanao an-trano ho an'izay mikasa hividy tany. Toerana maro azo isafidianana no atolotra ho anao amin'izany, toy ny eo Amboanjobe, Bevalala, Ambatondrahavavy, Jangaina, Antsahamarofoza, Manandrina, Ambohimanga. Maimaimpona ny fitsidiana ary mampandrosaina anao amin'ny fikarakarana ny taratasy rehetra. Koa mila fanazavana fanampiny ianao dia aza misalasala miantso ny laharana 033 21 099 06 034 14 099 06 na 22 566 54. Madagascar Évolution Immobilier, un avenir sûr, investir, bâtir pour le futur. Chez Baolay. Des produits performants possédant une polyvalence incroyable. Des produits de première qualité, premier choix, marque originale, qui transforment votre univers avec modernité et savoir-faire. Baolay, toujours meilleur. Pour votre formation après le bac, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo Ampatsakan Ambulkanj, vous propose les modules suivants. Secrétariat de direction, bureautique, informatique, filière, gestion et management d'entreprise, commerce international et opérations douanières, commerce force de vente. Rentrée bac 2015, 2 octobre et 24 novembre pour ISA Ampatsakan, 6 octobre et 27 novembre pour ISA Ambulkanj. Pour votre formation en second cycle, ISA vous propose son lycée privé. Seconde, enseignement général, technique commerciale. Première, S, L, technique commerciale. Terminale A, C, D, technique commerciale. Matière informatique pour chaque niveau. Rentrée, octobre 2015. ISA Ampatsakan, derrière Knaps un peu flou. ISA Ambulkanj, premier tournant à gauche vers Biblav après arrêt bus Tézan à Busque 182. Contact 034 16 678 21 033 81 594 33. Vacances mlai, ararot ni illimité night, illimité daol ni SMS. Signant. Makanam best friends tel safid no, manjit niala tutul, am sivural, acham enora marain, am vidin arrivalia TTC Moods, asu yang ni 224 étoiles 3. Mlaya. Miamanza en vacances miaraka amin'ny Orange, miamanza ny tontolo miaraka amin'ny Orange.
Ampifaliana no alorana ny arapa toko klasy toko va amin'ny ity ariva ity manasana mpananjanary iaraka amin'ny hatrany fanata anatin'ny fampahalamba avao mikasika ny lafin'ny politika avetrany no isantarantsika izany ny PND na ny PCAD na Todinasa araka ny filazan'ny Prime Ministre no tohanany solombambahoaka amin'ny memorandum manzava misy dia tsy misy mahafantatra ny tena votoatiny ity resaka ity na ny solombambahoaka nanaosiny izany na ireo ministra fantanjona dia ny azahoana solombambahoaka maro anisa anaosiny ilay antota taratasy mifanohitra ny voalazan'ireo solombambahoaka sy ny mpanatateraka amin'izany. Nanao ny fanadihadiana hery ny Irina Rabary. Antanio ireo solombavambahoaka io ny valitenin'ny ministre mpanjakana Arivo Rakotovao raha nanontaniana mikasika ny votoatin'ilay memorandum de stabilité hanangonantsony amin'izao fotoana izao. Maro ihany koa ireo milaza fa na ny filoham-pirenena aza tsy mbola mahafantatra izay tena votoatin'ity resaka ity fanotanjona dia ny azona izay maro anisa izay eny amin'ny antenimieram-pirenena izany hoe any amin'ireo tandapa no bola. Milaza ho tsy mahafantatra izay tena votoatiny ihany koa ny ministre Arivo Rakotovao raha nanontaniana mikasika izany. Ino moa zany raha ny fahinona azy dia hoe ny ahafahany rehetrarehetra mifanaja ao anatiny efa samy manana ny andraiky ny napetraky ny constitution dia hitantsika reny ataoko hoe ady hevitra lasa lavitra loatra eo amin'ny fanakorotanana ny firenena izay ny ilana fifanantonana zany ilaina fifandeferana ihany koa satria tsy mitondra soa atsika ireny inay dia izay ihany anizy ary zany tombontsoa amin'ireny. Ny mifanohitra amin'izay kosa ny valitenin'ny solombavambahoaka tsy misy mbola mahafantatra izany saingy ny sonino vita aloha efa tonga eny amin'ny filoham-pirenena ireo soni voangona hoy ny Prime Ministre nefa ireo solombavambahoaka aza tsy misy mahafantatra izay tena votoatiny. Za manokana aloha mbola tsy hitako zany zavatra zany fa ny zavatra tiako ambara fotsiny na izao iveriko ninonina ny anaran'izy io na memorandum de stabilité na pacte de responsabilité fa ny fahitako azy dia ilaina ny fitoniana amin'izao fotoana izao. Fa ny zavatra nyrasana zao dia hoe ny fahatongavan'ny momba ny an'ity loi de finance rectificative LFR satria manjary bloqué ny raharaham-pirenena. Ny pacte de responsabilité raha tsy ahivina no nipoirany izao rehetra izao rehefa nanginana nandritra ny fotoana lavalava ny filohan'ny HCC anylaza ny tenany fa ny fanarahana an-tsakany sandava ny voalaza ny lampandrenana no tena dikan'ity fanapahana navoaka ny HCC ity izany hoe tsy misy resaka memorandum de stabilité na dikany hafa. Miverina eo ambony latabatra indray araka izany ny resaka andininy faharoa amby fitopolo sy ny efatra amby dimapolo amin'ny lalam-pandrenana izany hoe isan'ny mahavariana amin'ity raharaha ity ny hoe samy tsy misy mahalala izay votoatiny nanaovana sony na ny mpanangotsiny na ny nanao sony toy ny hoe tsy misy mahalala izay sakafo hohanina na ny mpahandro zany na ireo izay tolorana izany fa ny iraisana dia ny hoe miara-mihinana avokoa na inona vokany eo. Manoloana izany indrindra dia aiza ho aiza ny raharaham-pirenena amin'izao fotoana izao inona ihany no marina tsy asa mora ary tsy vita ny vava miteny ny fanarenana ny firenena sy ny fanatsarana ny fiainam-bahoaka saingy na ny vava miteny aza toa mahazendana ihany mampametra-pantaniana ho an'ny maro sy ho an'ny mpanara-baovao ankehitriny hoe mba mahita ny ambany maso ve ny gouvernemanta ankehitriny mbola maharaka ny zava-misy marina eto Madagasikara ihany koa ve ireo tompona ndraikitra manam-pahefana amin'izao fotoana izao fa hitsakilan'izay manoloany loka anomezana aina ny toe-karem-pirenena maika amin'ny fanapahan-kevitra ary toe-karena samihafa izay manome tomban-day ny vahiny ny gouvernemanta amin'izao fotoana izao. Matoa andahatsoratra Enkadza Rakoto Manantsono arahintsika avetrany. Matoa mitafy menatra, matoa mamakafaka tsara tahotra ny hoafa-baraka. Avadibadeo impito ny lela vao miteny hoy ny tolo. Kay tsy ny lela ao am-bava no tian'izy ireo lazaina fa ny saina sy ny fanahy mialoha ny hanambarana hevitra. Asa aloha na hoe tsy tsaronana tena adino ireo fahendren'ny razantsika ireo fa dia mahamenatra ny mandresy mahita tompona andraikitra isan-karazany mifanohitra hevitra imasom-bahoaka. Ny raharaha Jean-Pierre sy ny daroka nahazo azy ara-dalàna ary manaraka fitsipika ny fisamborana hoy ny jeneraly iray mifanohitra amin'izany kosa no nambarany jeneraly hafa izay samy tompona andraikitra nisy ny fioara-pe fiary nanao herisetra ny mpitandro filaminana. Mifandisa toerana toy ny vavan'omby manao kanefa mpianatra iray no samborona. Tsy azo lavina fa nitsaran'ny tsara-babem-bahoaka ny fitondram-panjakana ankehitriny ny fihetsiky ny mpitandro filaminana tahaka ireny ary napidina indray ny fahatokisan'ny vahoaka madinika ny rafi-pitondrana misy. Ny Prime Ministre rehefa miteny toa entitra nefa iretsy-panatanteraka baiko toa tsy matotra na dia amin'izay ambarany vava aza. Raha tsorona karazan'ny daroka ankolaka nahazo ny Ngara Velonarivo ihany ireny daroka nahazo ny Jean-Pierre ireny.
Mbola niompana tany amin'ny praiminisitra ihany koa nefa ny hagagan'ny mpanara-baovao rehefa notsarainy ny jeneraly Ravelonarivo mivantana fa tsy tompona andraikitra ny malagasy 700 tsy nifidy faranteo. Hatramin'ny nahatsiarovana saina ho an'ny ankamaroan'ny mpanara-baovao mba tsy ilazana hoe izy rehetra. Izay vao naheno hoe misy praiminisitra iray milaza ny ivelany fa tsy mahatsapa ny mahazava-dehibe ny fandraisany anjara amin'ny raharaham-pireneny ny vahoaka tantanany ka izany no tsy nahatonga azy ireo nifidy. Tambajotra mafia maromaro ihany koa hoy ny praiminisitra no manosika ireo fitokonana sy fitakiana samihafa mitranga eto amin'ny firenena. Ka izy amin'ireny zany no tohanan'ny mafia. Ny mpianatra katsy ve sa ny CSS, ny syndikan'ny mpiasa sa ny an'ny armady sa ny mpiasan'ny fananantany. Maninona no tsy samborina sy atao aza lambo raha sa ambara maneran-tany tahaka ireny fa mafia no ao ambadika ireny fitakiana samihafa ireny. Fanina ny mpanara-baovao, iza marina no tena manao fihetsika mafia. Tsy ny mpamadibadika ny lalàna araka izay mahamety azy ve? Sao dia ny fitondrana iray izay tsy mahavita mametraka ny fandriampahalemana sy fitoniana ao aminy ary tsy mety atokisan'ny mpamatsy vola kosa ny tokony andini-tena fa sao sokajian'ireo indraindraina fa mpiara-mombona antoka ireo mafia. Ny zava-misy manoloana ireo rehetra ireo. Milaza hatrany ny mpitondra fa tany tandalàna ny eto ary mazava ny drafim-pampandrosoana hitarihana ny firenena. Ny zava-misy raha lokaloka hamiarenana ny fahatokisan'ny fianakaviam-beresam-pirenena no natao nandritra izay herintaona sy tapan'izay. Mikendry ny varotra velarana misy solitany na bloc pétrolier ny gouvernement tamin'izao fotoana izao fa tsy mety mahazo vola. Nomena ho an'ny vahiny hatramin'ny fitantanana ny seranam-piaramanidina roa lehibe indrindra sy ny groupe mpamokatra herinaratra matanjaka indrindra eto Madagasikara fa izay no vahaolana hita hanarenana ny firenena. Ireo rehetra ireo anefa no atao tsy misy mangarahara, tsy misy mazava amin'ny vahoaka malagasy, tsy hay akory ny hoe hatraiza ny fiarovana ny tombotsoam-bahoaka sy ny firenena fa dia kitrano ao trano resaky ny samingeza no miainga. Tsy vitan'izany fa ny vahiny no misonenika amin'ny tombom-barotra sy mikarakara azy ireny dia iny fa miseho amin'ny fitokanana zava-bita ny mpitondra. Ohatra amin'izany toy ny hoe rehefa ho vitan'ny vahiny izao ny fanitarana ny seranam-piaramanidina eny Ivato dia ny fitondrana no hiazakazaka ilaza fa nanao izany nefa ny tombom-barotra rehetra dia ny vahiny no ioty. Toy ny hoe rehefa mandeha ny jiro dia mahay miasa ny fanjakana nefa ny jirama bankiropotra ary ny vahiny no mampiditra tombom-barotra posy. Toy ny hoe rehefa misy vola atrosaina amin'ireo vahiny izay hividy ny bloc pétrolier miisa 9 kasaina amidy dia ny fanjakana no tena mahavita azy ka tsy hisy resaka intsony momba ireo velaran-tany misy solitany izay toy ny atao variboba ho an'ny vahiny. Na inona aloha ambara, na inona lazaina, na ny fisamborana Jean-Pierre izay nalaza tamin'ity herinandro ity, na ny resaky ny praiminisitra tany ivelany tamin'ny RFI, na ny ezaka miatrahana fitoniana politika eto amin'ny firenena. Tsotra ny fehiny, fikafika hanamafisana fahefana no betsaka ary toy ny sangodimpanina mba ahavery ny vahoaka ao anatin'izany politika rehetra izany no zava-misy ankehitriny mba ahafahan'izy ireo tsy hevitra afa-tsy izay arapaka maraina atoandro hariva. Efa nresaka ny raharahany orinasa jirama ihany isika teo fa namoaka noty ny fobe fitantanana ny orinasa fa tsy azon'ireo mpiasan'ny jirama atao intsony ny fivoriana sy ny fanaovana fihetsiketsehana manerana ny toeram-piasan'ny jirama rehetra eto amin'ny faritany Antananarivo. Antony mahatonga izany ny fisian'ny fitaovana mahery vaika teny Ambohijatovo ambony farany teo. Etsakilan'izay dia ny fifampiresahana amin'ny mpiasan'ny jirama sy ny mpitondra fanjakana no tokony atao kosa ny afo sindikaly. Fanadihadiana avitrana. Raharana ny famorina mpiasa sy ny fanaovana fihetsiketsehana manerana ny toeram-piasan'ny jirama rehetra eto amin'ny faritra Antananarivo. Tsy azo anaovana fitokonana intsony araka izany eny Ambohijatovo ambony sy Sonerana. Antony fandarana raha ny votoatin'ity fanambarana avy amin'ny foiben'ny jirama ity ny fisian'ilay fitaovana mahery vaika detonateur teny Ambohijatovo ambony ny alatsinainy fa 4 ny volana aogositra farany teo. Manoloana ny raharaha jirama kosa nilaza ny afo sindikaly fa tokony roso amin'ny fampiresahana ny mpitondra sy ireo mpiasa ny jirama. Tsy mahasoa ny firenena ny fitarzoany fitokonana tahaka izao. Tokony rosoa amin'ny fifampidiniana zany amin'ny ireo jirama mitokona ny fitondram-panjakana mahefa na tiana na tsy tiana satria tsy mahasoa ny firenena ny fitarazoan'ilay olana tahaka an'izao ary tsy misy zavatra tsy vitan'ilay fifampidiniana. Ny anjarana afo sindikaly dia manosika any izay fifampidiniana zay zany mba hisy ary mba tokony atao tsy hoela zany io le fifampidiniana io zany mba ahitana zay hoe ahoana ny maromaritra iraisana zany amahana n'ilay olana. Nandritra ny fankalazana ny journée syndicale androany nilaza ny solitenany afo sindikaly fa ny fametrahana ny fanjakana tsara tantana ny vahaolana akaiky amahana ny olana misy eto amin'ny firenena.
olana menjady amin'ny sambana raha-mpanjakana hatramin'izay ny tsify sy ny fifampionana sy ny fanaovan'ny mpitantana izay tanin'ny kibony amin'ny raha-raha-mpanjakana manjaka ny kaboraraka tsy misy intsony fanaraha-maso eny anivon'ireo androm-panjakana tsirairay avy. Amin'ny teny frantsay moa zany na ny contrôle administratif na ny contrôle parlementaire na ny contrôle juridictionnel zany dia efa tena hoe tsy dia tena manana ny asony intsony. Eo ihany koa zany ireo le organe izay neverina hoe mahaleo tena zany tahaka ny hoe bianco ny samifine sy ny sisa zany dia matetika zany tsy tena hita taratra loatra izay le hoe fahaleovan-tenany ireo le sehatra ireo zany. Raha tsy hivina olana iombonan'ny orinasa-mpanjakana izay ananany fanjakana petrabola betsaka ny tsify sy ny mangarahara amin'ny fitantanana rabola sy ny votoatin'ireo fanarana samihafa izay arana amin'ny orinasa vahiny. Tranga izay mahakasika ny jirama izany momba ilay orinasa Symbion Power, olana momba ny Hermad ihany koa mahakasika ireo fiaramanidin'ny Hermad modina midy avy eo naverina ho faina indray. Raha ireo orinasa roa ireo fotsiny no jerena efa nambara fa isy audity atao hatreto aotra ny vokatra izany. Milaza fa hanao nefa miainoaino fotsiny ny fanjakana. Ireo orinasa roa ireo anefa ho isan'ny be olana indrindra na ny jirama na ny Hermad. Raha ny vaovao farany voaray androany dia nahazo fampiantsoana anaovana fanadihadiana eny amin'ny brigade de recherche eny fiadanana ireo mpitarika ny fitahiana ao amin'ny jirama omaly asabotsy. Mpiasa efatra mpitarika ny fitokonana ireo nampiantsoana ireo ary omaly ny tokony anaovana ny fanadihadiana izay raha mpitso amin'ny 7 ora maraina moa izy ireo vao tonga eny amin'izy ireo miaraka amin'ny mpiasa ny jirama rehetra. Fa mikasika ny lafiny sosialy kosa indray dia 3 miliara ariary no teti-bola efa natokana ao amin'ny fanadiovana ireo lakan-drano lehibe eto amin'ny komina Antananarivo renivohitra raha ny nambarina ny tompona andraikitra eo anivon'ny Samva mbola pandininy izay tsy njarana ny oentimanana amin'ny fiatrehana ny fahavaratra kosa nefa ny voamera amin'izany izany hatreto dia mbola manentana ny amin'ny ijoroan'ilay rafi-mpanjakana iomanana amin'ny loza ara-boajanahary ny eo anivon'ny ICPM ampienana ny takaitra sy ny vona vokatra izay rafitra moa izay tokony ijoro araky ny eny anivon'ny fokontany raha ny voalaza ny lalàna trano. Fanadihadiana moentiny Oliva Andrianiala. Ny herinandro voalohan'ny volana Oktobra no efa isy ny rotsakorana hanomboka ny vanim-potoana fahavaratra manaraka araka ny famantarana ny toetry ny andro. Ny zava-misy tsentsina ary feno fako ny akamaroan'ireo lakan-drano hita maso eto andrenivohitra. Tranga izay tena mampidangana ny isan'ireo traboina nahatratra 9 alina mahery tamin'ny vanim-potoana fahavaratra lasa teo. Foatsinjara araka izao manaraka izao ny asa ho an'ireo rafitra mpanadio lakan-drano. Ny APIPA tompona andraikitra amin'ny fanadiovana ireo lakan-drano 9 lehibe mitotaly 200 kilometatra Andriantany, Ikopa, Mamba, Sisony, Anosy ary Masay. Ny Samva misahana ireo tatatra madinika amin'ny 20 kilometatra mitondra rano maloto sy ranorana amin'ireto faritra ireto: Analakely, Ambojatovo, 17 hektara, Ampefloha, Ambodinosotry, Andravoanga, Mahamasina, Tsaralalàna ary Anosy. Ary farany ireo lakan-drano madinika ny anelakelan-trano rehetra kosa no an'ny komina sy ny Isapokotany. Na izany aza misy fifandrindrana ankoatra ireo ifanampiany telotonta ary mizara araka izany ihany koa ny teti-bola ampiasaina. Ano any amin'ny 3 miliara d'ariary no mikarakara ny tatatra Antananarivo ary kanala tatatra lehibe ireo. Dia io zany matetika misy fanohanan'ny fanjakana foibe ministera, misy fanohanan'ny mpiara-monina amin'ireny travaux hoe IMO sy fikarakana momba an'izay. Fanomanana fahavaratra efa misy fa misy cellule zany fiara-monina efa anomanana ato raha fahatarana azy amin'ireo fanomanana zay fahavaratra izay. Ankoatra ny fanadiovana ireo lakan-drano, fiomanana maro no tokony mbola atao eny anivon'ny Isapokotany hiatrehana ny loza ara-boajanahary. Isan'izany ny fandraisana anaty lisitra sahady, ny isan'ireo olona atahorana hiaram-boina, ny fiomanana amin'ny toerana ampitobiana azy ireo, ny fanangonana rano fisotro madio azo antoka ary ny fanentanana sy fampianarana mampiasa ireo loko 4 amin'ny filazana loza. Fiomanana izay voafaritra amin'ny paikady nasionaly isorohana ny loza ara-boajanahary ary voafaritry ny lalàna 3 aotra 10. Raha ohatra ka voahetsiketsika tsara ireo comité local de secours ireo amin'ny fokontany izay hita fa tena marefo dia miena lazaiko hoe any amin'ny atsasany mihitsy mety loza mety hitranga eto Madagasikara ny eto amin'ny faritra zany izay marefo. Misy fepetra tokony atao eo anivon'ny fiarahamonina 2 andro alohan'ny hatongavan'ny loza, mandritry ny loza ary ao aorian'ny loza. Firy amin'ny fokontany malala an'izay.
raha nambarana ity tompona ndraikitra ity mijanona ao ara-taratasy ny fijoroany komity pokotany io hatreto tsy mbola misy fampiarana izany amin'ny fampandehanana ny fokotany tsy fantatra kosa izay antony tsisy ny komity io eny anivo ny rafitra ifotony ny fanendrena tampotampoka ireo iandraikitra ny fizarana sy ny fanampiana ny tolo-tanana no hita matetika ary miteraka olana amin'ny fitsinjarana izany araka ny tokony ho izy andrasana araka izany sy ny fanentanana lehibe manomboka izao ampijoro io rafitra io ampiena ihany koa ny voina ateraky ny rotsakorana. Amaranantsika ny fampahalalambavao nijery todika amin'ny maresaka iraisam-pirenena any amin'ny renivohitry Senegal kosa dia fiaramanidina mpamonjy voana nitondra marary iray no nanjera tany amin'ny sistan'ny Dakar Senegal omaly alina fito moa no olona tao anatin'izany fiaramanidina izany fiaramanidina mampitoy ny faritany Burkina Faso sy Senegal raha nitatitra voaray hatreto teratany Algérien, Congolais, Sénégalais ary teratany Frantsay no tao anatin'ity fiaramanidina ity andrasana kosa ny fivoarany vaovao any an-toerana mikasika izay loza izay amin'izao fotoana izao dia iny maresaka iraisam-pirenena izay ihany koa no entina manakatona ny fampahalalambavao amin'ity arivo ity mankasitraka anao niaraka tamin'ny hatramin'ny farany filomatomoko. Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella. Aza makany Kafitsony, tongava malaky amin'ny magasin Baolay. Pour votre formation après le bac, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo. Ny fampalalambavao ny arahanao tamin'ny Soka Vitre, magasin Baolay, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo.